Fahatafaradana aminao indray ny tenako tapitopoko lahy sy topoko vavy manatitra ny arahaba ary manasanao avy hatrany anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny lafiny ara-politika moa no anokafantsika ny fampahalam-baovao tafiditra indrindra ao anatin'ny fanelanelanana entina hamahana ny krizy miroso kelikely amin'ny fanatanterahana izay fanelanelanana izay tokoa eo amin'ny samy malagasy ny FFKM. Araka ny fantatra dia amin'ny herinandro ho avy izao iny no anatotosana ny fivoriana voalohany anomanana ny fihaonana an-tampony ka ny mpanao politika no asain'ny FFKM ao anatin'izany. Ndraiky ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo janoary avy izao no anatanterahana ny fivoriana voalohany amin'ity taona ity hifanatrehan'ny mpitarika ny FFKM amin'ireo vondrona sy atoko politika misy eto amin'ny firenena. Araka ny vaovao voarainy dia eto Antananarivo no anatotosany io fivoriana io. Araka ny fantatra dia andeha tsikelikely ary sy dingana samihafa ny fanelanelanana izay tanterahan'ny FFKM. Ary io tanterahana ndraiky ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo janoary avy izao io dia mbola mijanona aloha ho dingana voalohany amin'izay fanelanelanana izay. Nisy olo-tenan'ny Ankolafy Fefatra, ny Ankolafy Ratsiraka, ny Ankolafy Savy Albert sy ny Ankolafy Ravalomanana ary ny Ankolafy Rajoelina miaraka amin'ireo vondrona sy atoko politika misy eto amin'ny firenena no antson'ny FFKM ho tonga amin'io fivoriana io. Ny fiampihavanana ny mpanao politika ahafahana miroso amin'ny famanana krizy izay namelo firenena tato anatin'ny efa taona no anisany ao anatin'ny fandaram-potoana ao anatin'ny fihaonana eo amin'ny mpitarika ny FFKM sy ny mpanao politika izay ho tanterahana ny herinandro avy izao io araka ny vaovao mari-potitra voarainay. Omaly dia efa nisy ny fihaonana miafina teo amin'ny sehatr'asa fanaraha-maso fiainam-pirenena na ny CFIP izay sampana ao anatin'ny FFKM niaraka tamin'ny vondrona politika GEC. Tsy nisy mipika nefa hatreto ny fihaonana teo amin'ireo herivelona roa ireo. Raha ny mahakasika ny fihaonana tampony eo amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena indray, araka ny fantatra dia aorian'ny fanambarana ofisialy izay ataon'ny filoham-piangonana efatra dia ny FJKM, ny CAR, ny FLM ary ny fiangonana Anglikanina vao tanterahana izany. Izany hoe mety aoriana ny faharoa amin'ny roapolo ny volana janoary fahataperan'ny fotoana ny tarihan'ny fiangonana FLM ny FFKM ary andraisan'ny fiangonana katolika ny fitantanana sy ny fitarihana ny FFKM.